Ampitombona eo amintsika manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ity no talata 9 Novambra 2024 izay anoloana mofinaina ho antsika amin'ity andro ity. Homilika toko fahenina 17 ka hatramin'ny 9. Milohan'izany mivavaka isika. Misaotra anao izay raha eo fa tsy mitsahatra ianao ny mamahana anay ny amin'ny asa azo anay. Dia ho tsaroanay fa tsy ny mofo ihany no mahavelona fa ny teny rehetra aloky ny vavanao. Dia ho tsaroanay indray tompo fa sakafo sahaza ao anay amin'ity andro ity izany mofinaina izay tompoko ao anay izany. Dia vokiso zavatra avy amin'ny teninao ny fomba nanay nanome nisy faherizana anao ny sitraponao amin'ny tontolo andro ity. Oka aminay rehetra ny fafenao ny fanano masina. Saotra Jesosy. Amen. Filazantsara klika toko fahenina 17 ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy misy azo tsara mamovo ratsy na azo ratsy mamovo tsara, fa samy fantatra amin'ny voany avy ny azo rehetra, fa tsy misy manoty aviavy amin'ny tsilo na voaloboka amin'ny voanoy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara amin'ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy avy amin'ny habeny eo am-pony no tenenany vavana. Ary nahoana ianareo no miantso aho hoe tompotompo nefa tsy manao izay lazaiko? Izay rehetra manantona sy mandeha ny teniko ka mankatò azy dia asiako aminareo izay tahaka azy, tahaka ny olona nanao trano izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy, ary no nitolaka ny rano dia nameny mafy izany trano izany ny rika, nefa tsy nahozogozona azy satria tsara fanorenana izy. Fa izay mandeha fa tsy mankatò dia tahaka ny olona izay manao ny trano teo ambonin'ny tany fa tsy nanisy fanorenana dia namily azy mafy ny rika ka dia nirodana hiaraka tamin'izay izy alozany naravany izany trano izany. Ay maso lo manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miavaka ho lehibe ny afatra ao antsika eto itsakilany ahak'izay ny abeon'ompo no itenenan'ny vava. Manahoana ny foko sy ny fonao? Tena anjakan'ny tenin'Andriamanitra ve? Raha anjakan'ny tenin'Andriamanitra mantsy dia izao no lazainy Jesosy. Madio avokoa anareo miteny izay lazaiko anareo. Raha ny tenin'Andriamanitra mitoetra betsaka ao am-pontsika dia tsy zava-dratsy tavelo am-pontsika ao. Fa raha tsy ny tenin'Andriamanitra kosa ny ao dia tsy maintsy hamoaka ratsy ihany ny fontsika. Ka mba tonga ho vonona amin'ny asa tsara rehetra sy hamovo tsara mendrika amin'ny fibebahana sy ianao dia ka hibanao am-ponao sy ampoka ny tenin'Andriamanitra, satria ahak'izay ny abeon'ompontsika no lazainy vavantsika. Ary izany no manery antsika ho vonona amin'ny asa tsara rehetra sy ny tsara rehetra. Dia oka anjako ampontsika manakariva ny teny Kristy dia napako ampontsika ny fidanan'i Kristy zo mihoatra no fahalalana rehetra. Ny zavatra faharoa koa dia izao lazaina fa tsy ampy manao hoe tompotompo fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra no tena zava-dehibe. Tsy ampy ny hoe mivavaka fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra no tena zava-dehibe. Efa nambara tamintsika fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no antsoina hoe rahalahin'i Kristy raha lehilahy ianao, hanabavin'i Kristy raha vehivavy ianao, raha efa renina azo fotoana ianao dia renin'i Kristy. Koa natrehan'izany ampaherezina ianao tsy hanao hoe tompotompo fotsiny fa tena anao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha manao an'izany ianao dia hoarina ny lehilahy izay nanao ny tranony teo ambonin'ny vatolampy ka na inona na inona zavatra miseho, na inona na inona tranga-javatra miseho dia tafatoetra tsara izany trano izany satria tsara fanorenana izy ka tsy nety nijery. Fa ratsy izany kosa raha tsy mankatò ny teny ianao dia hoanina ny olona nanao izay trano teo ambonin'ny tsy nisy fanorenana, ka raha voavy ny likabe, voavy ny orambe vatavata dia loza ny federany izany trano izany ary loza ny naravany izany trano izany. Ko amin'ity andro an'ity miteza azy ianao tsy ho mpiaino manadino ka mitaka ny tenanao
fa tena ho mpiainy mpakato dia ny fanahy mifankataovana ny ho ampy sy aminao ka tonga anao anana fiainana tsara fanorenana ka ninona zavatra miseho na inona fizahn-toetra miseho dia tsy mety lafikeliko ianao satria miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra raha teo tsy miova ho malitsy an'io ary manak'izay tany tsy lanitra ho levina fa ny tenin'Andriamanitra tsy levina manak'izay ary rehefa manao sitrapon'Andriamanitra raha teo ianao dia efa nampahezina tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra retsika manakovo zay manao sitrapon'Andriamanitra dia ampiasain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra hasoanao, zavatra rehetra miara-miasa hasoa zay tian'Andriamanitra sy zay voanjika teo araka ny teny fikasana. Amen. Sotranao zay raha eo fa nambaranao miariary aminay fa tsy tianao zay hamoaka ratsy ny fonay. Ahoana natonga ny fonay tsy hamoaka ratsy fa moaka zavatra tsara. Ny teninao anao kepetra tsy hanapakomponay fa ny teninao matsy dia efa nambaranao fa madio avokoa nareo no miteny zay lazaiko anareo. Asambatra ny madiom-po fa izy no hitan'Andriamanitra. Nampianaranao koa zay fa tsy tianao zay raha teny ihany fa tsy manatanteraka. Tsy tianao zay mantsy raha tia miteny fa tsy ho tia miasa koa ampianary zay tompo. Manao sitraponao amin'ny tontolo andro ity mba ahery zay amin'ny fankataovana anao dia soa ny sakatsakana rehetra zay mitarika anao tsy fankataovana koa feno fankataovana anao tsy feno fanarana anao zay dia hoarina amin'ny lehilahy zay manao ny tranony zay tsara fanorenana tokoa ka tsy ninona fizahn-toetra ninona toe-javatra dia miorina tsara ao aminao zay Kristy ny nampianatra anao hiary mivavaka io. Ranay zay nandanitra masina ny naranao tonga nay ny fanjakanao ataonay ny sitraponao ity tany tahaka ny andanitra minay niny anona sazo anay ary mamelany elokay tahaka na melanay zay midika taminay aiza mitondra anay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zao todrano zay tononona mianaraizana karafanamason zao aisan'ny finoana sy fanantenana ary fitiavan'izany. Mitanareo ny tompo ka miaranareo mampamirapihatra ny tava aminareo ny tompo ka mamindra fo aminareo manandratra ny tava aminareo ny tompo ka maname anareo fiadanana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anarana iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.